Jaona toko fahavalo ambin'ny folo. Niny isamborana ny Jesosy. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo, andininy voalohany hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Rehefa voalazan'i Jesosy zany teny zany, dia nandeha izy mba amin'ny mpianany ka nitany loasandrika Kidrona, ary nisy saha teo izay nidiran'izy sy ny mpianany. Ary Jodasy koa, ilay namadika azy, dia nahalala zany tany zany, satria mpankao matetika Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary Jodasy, rehefa nahazo ny miaramila ray toko sy mpiandry raharahava tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo, dia nankeo nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Ary satria fantatry Jesosy izay rehetra hanjoa azy, dia nivoaka izy ka nanao tamin'ireo hoe, iza moa no tadiavinareo? Ary ireo namaly azy hoe, Jesosy avy any Nazareta. Hoy Jesosy taminy, izao no izy. Ary teo koa Jodasy, ilay namadika azy. Ary raha Jesosy vao nilaza taminy hoe, izao no izy, dia nianotry ireo ka lavy tamin'ny tany. Ary Jesosy nanontany azy indray hoe, iza moa no tadiavinareo? Dia hoy izy, Jesosy avy any Nazareta. Jesosy namaly hoe, efa nilazaiko taminareo fa izaho no izy. Ko raha izaho no tadiavinareo, dia avelao andeha reto. Mba hahatanteraka ny teny izay nataony hoe, tsy nasiako very izay nomenao ahy. Ary Simona Petera nanana sabatra, dia nanatsoaka azy ka nikapany mpanompo ny mpisorona be, ary nahafaka ny sofiny ankavanana. Ary Malko no anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, ampidiro amin'ny trano ny sabatrao. Ny kapoaka nomeny raiko aho, tsy hosotroiko va? Jesosy nentina teo amin'ny mpitarika ara-pivavahana. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo, andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ary ny miaramila ray toko sy ny mpifehy arivo ary ny mpiandry raharaha tamin'ny jiosy, dia nisambotra an' Jesosy ka namatotra azy. Dia nitondra azy tany amin'ny Anasy aloha, fa izy no rafozan'i Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany. Ary Kaiafa no ilay nanome saina ny jiosy fa mahatsara raha maty ny olona anankiray hamonjy ny firenena. Fandavana voalohany nataon'ny Petera. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo, andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary Simona Petera sy ny mpianatra anankiray koa dia nanaraka an' Jesosy. Ary fantatry ny mpisorona be zany mpianatra zany, dia niara-niditra tamin'i Jesosy ho ankianjan'ny tranon'ny mpisorona be izy. Fa Petera nijanona teo ala-trano teo am-bavahady. Dia nivoaka ilay mpianatra anankiray, izay fantatry ny mpisorona be, ka niteny tamin'ny mpiandry vavahady, dia nitondra ny Petera niditra. Ary hoy ny ankizivavy mpiandry vavahady tamin'ny Petera, moa ianao mba isan'ny mpianatra io lehilahy io? Hoy izy, tsia. Ary ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha namely lafinarina ka nijanona namindro teo, fa nangatsiaka ny andro. Ary Petera koa mba nijanona niara-namindro taminy. Jesosy niatrika ireo mpitarika ara-pivavahana. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo, andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ary ny mpisorona be nanadina an' Jesosy ny amin'ny mpianany sy ny fampianarany. Jesosy namaly azy hoe, izaho ny teny miariary tamin'izao tontolo izao. Izaho nampianatra mandrakariva atao amin'ny sinagoga sy ny kianjan'ny tempoly izay iangonan'ny jiosy rehetra, ary tsy nisy nilazaiko tao amin'ny takona. Ko nahoana ny manontany ahy ianao? Ireo ny aino no anontanio izay nilazaiko taminy, fa ireo no mahalala izay nilazaiko. Ary rehefa nilaza zany teny zany izy, ny mpiandry raharaha anankiray izay nitsangana teo, dia namely tahamaina an' Jesosy ka nanao hoe, zany va ny famalinao ny mpisorona be? Jesosy namaly azy hoe, raha niteny ratsy aho, ambarao zay ratsy,
fa raha tsara ihany kosa nahoanany dia mamely ahy ianao. Ary dia nasainy anasy nentina tamin'ny fatorany ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be izy. Petera nanda fanondrony sy faniteliny an' Jesosy. Jaona 20:15-20 Ary Simona Petera nijanona namindro. Dia nisy nilaza taminy hoe, moa ianao koa mba isan'ny mpianany? Fa izy nandaka nanao hoe, tsia. Hoy ny anankiray tamin'ny mpanompon'ny fisorona be, havan'ilay mikapain'i Petera ny sofiny. Tsy efa hitako teo aminy tao anaty sava ianao? Dia nandandray Petera, ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno. Jesosy niarika ny fitsarana Romanina teo anoloan'ny Pilato. Jaona 20:15-20. Ary Jesosy dia nentiny niala tao amin'ny Kaiafa ho ao anaty rova. Ary maraina koa ny andro tamin'izay. Nefa ireo tsy niditra tao anaty rova, fandrao ho voaloto, fa efa hihinana ny Paska izy. Ary Pilato nivoaka ho eo aminy teo ivelany ka nanao hoe, inona moa no iampanganareo io lehilahy io? Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe, ratsy mpanao ratsy izy dia tsy mba natolotra ianao. Ary hoy Pilato taminy, entinareo izy ka tsarao araka ny lalàna anareo. Hoy ny Jiosy taminy, izahay tsy manam-pahefana hahafaty olona. Mba hahatanteraka ny tenin'i Jesosy ny lazainy nanambara ny fomba ny fahafatesana izay efa hiaretany. Ary niditra tao anaty rova indray Pilato, dia niantso an'i Jesosy ka nanao taminy hoe, ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Jesosy namaly hoe, hevitra ao ihany va no anaovanao izany, sa nisy hafa nilaza ahy taminao? Pilato namaly hoe, moa aho Jiosy, ny firenenao sy ny mpisorona be no nanolotra anao tamiko. Inona moa no nataonao? Jesosy namaly hoe, ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao. Fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako, dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy aho. Nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ary hoy Pilato taminy, mpanjaka va ary ianao? Jesosy namaly hoe, voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako, ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao, dia ny anambara ny marina. Zay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feoko. Hoy Pilato taminy, inona no marina? Ary rehefa nanontany izany izy, dia nivoaka anakeo amin'ny Jiosy indray ka nanao taminy hoe, tsy hitako izay elony, na dia kely akory aza. Barabasy nalefa, Jesosy no melohina. Jaona 20:17-20. Fa misy fanaonareo amin'ny Paska andefasako anankiray ho anareo. Kotianareo va raha alefako ho anareo ny mpanjakan'ny Jiosy? Ary ireo niantso indray ka nanao hoe, tsy le io, fa Barabasy. Kanefa jiolahy Barabasy.